Ny fiaraha-miasa ny firenena malagasy sy ny vahiny kosa indray dia tonga nanatanteraka fitsidihina ara-panajana ny praiminisitra Olivier Mahafaly solonandrasana teny amin'ny lapam-panjakana teny Mahazoarivo ny sekretetra jeneralin'ny Comesa Atoa Sindiso Ndema Ngwenya Maro ireo resaka nivoitra nandritra ny fotoana toy ny fiaraha-miasa ny resaka toekarena sy ny fampandrosoana ny andindim-baovao avy hatrany. Arapolan'ny Madagasikara ny fanomanana ny somi akoatran'izany koa dia misy koa ny fanohanana arapola amin'ireo tetikasa maro samihafa toy ny volorakitra izay ahafahana mampitombo productivité amin'ny volovary mety izany hoe à partir de 1 tonne de lasa 4 tonnes. Akoatran'izany koa izay dia manam-pen'ny Madagasikara amin'ny fanondranana ny letisia malagasy any Afrique du Sud. Manomboka amin'ny 1er juillet zao zay zany dia hanao formation andreo mpamokatra letisia satria letisia raha ohatra alefa any Europe dia tsy maintsy hotazana mialoha nefa izy io mora aloha ka raha ohatra izy alefantsika akaikikaiky kokoa dia tsy hotazana mialoha no sady vetivety dia tonga dia ny carton amin'izay voatazona tsara zay zany mampatonga le hoe miezaka zay anampy amin'ny Madagasikara ny fanondranana letisia any Afrique du Sud famatsina vola ivelana amin'ireo tetikasa izay misy ato Madagasikara. Lay rehefa ohatra hoe mpamatsy vola tsy miankina dia mila garantie gouvernementale efa hitana zany ny vahaolana amin'iny raha ohatra Madagasikara miditra membre ny compagnie d'assurance africaine pour le commerce.